Miraviravy-tanana eo anatrehany fiainam-pirenena ny malagasy amin'izao fotoana, any ka miaina amin'ny fimenomenomana fotsiny manoloana ny olana misy hoy mon père Ratovimananarivo Prosper. Mila miverina manabe ny olom-pirenena ny rehetra, miainga eny anivon'ny fokotany izany fanabeazana izany. Manana andraikitra amin'izany avokoa ny rehetra ary izay no ahafahana miala amin'izao olana izao hoy ny fanazavana. Tsy misy zavatra azo antenana intsony raha ny zava-misy hoy ny fanamafisana. Maloka satria tsy manolotra vahaolana amin'ny fanjakana, tsisy azo antenaina zany raha zay ny ilazana azy. Amin'izareo ihany no miverina le fanontaniana hoe misy fanjakana ve eto, satria ny olona maty be dia be ireny miandry vahaolana. Hoe raha ohatra ary fanapozinana ny nisy tany Ambohimalaza ka nisy olona namosavy, dia avezana nahazony ny fanafody ka nahatonga an'ireo endrim-pahafatesana be dia be na tany Ambositra na tany Toliary na taiza mitovitovy ny fisehoan-javatra. Ny jiro izay hitantsika ny grevy mpiasa ny jirama dia hoe mangina zany fa ny vahaolana ange dia le hoe fatapahan'ny jiro, tsy fatapahan'ny rano mampimenomenona ny olona, fa tsy hoe mangina mpiasa ny jirama. Dia ireny zavatra marary ny fiainan'ny olona ireny no andrasana amin'ny fanjakana, nefa treto zany tsika tsy mahita vahaolana. Ny zany fanentanako ny olona amin'ilay hoe mila fanabeazana, mila fijoroana, dia misy lafin-javatra anankiroa. Ny fandraisana andraikitra ny fotony, zao mihitsy zany no mila fanarenana ny fotony sy mila fijoroany ny fiarahamonina. Satria rehefa mijery ianao ny zava-misy amin'ny fifandraisan'ny mpiarabelona, ny herisetra miseho, ny aiasy ny tahotra amin'izay le hoe na ny sakafo mety hoe mahavelona sa mahafaty iza, dia eny anivon'ny fiarahamonina ny ainany an'ireny. Inona ny fandraisana andraikitra ny mpiarabelona tokony atao? Tsy afa-miala fa manana andraikitra feno ny fiangonana hoy hatrany ity mpitondra fivavahana ity. Ny fiangonana ny fototra tokony anainga voalohany ny fanabeazana ny olona ao aminy ka atsapahany maro, fa zava-dehibe ny fijoroana ho an'ny fireneny hoy hatrany ny fanazavana. Eo anatrehan'izay ny fiangonana zany no ataoko hoe conscience ny mpiarabelona, conscience ny fiarahamonina io. Inona moa ny dikan'izay? Dikan'izay dia le hoe ny fahatsiarovan-tena, ny fahatsapahan-tenan'ny olona dia mila beazina. Za moa dia anisan'ny manaitra an'izay hoe tokony mijoro amin'izay fanabeazana ny olona sy fitarihana ny olona, anorina sy fampiaro eny foton'izay aloha ny fiangonana, satria na iza na izy eto ny tanànantsika dia misy fiangonana. Mba tsy hovariana fotsiny hoe efa mivavaka any amin'Andriamanitra izay, manin'Andriamanitra manary anay, fa rehefa tsy mandray andraikitra tsika amin'ilay fiarahamonina ataon'Andriamanitra ahoana moa ny hanampy antsika? Andriamanitra tsy miay izay tsy miany tenany. Dia ny fiangonana zany no conscience eo amin'ny fiarahamonina dia manabe mitaiza mba hifohy io conscience io ary hifanometanana amin'ny fandraisana andraikitra, dia le fijoroan'ny fiangonana eo an-tanàna no fahazavana ho an'ireo mpiarabelona ireo hoe mila manorina fiarahamonintsika eto amin'ity tanàna ity, na protestant eo na katolika eo na FLM eo na inona, dia fiangonan'ny tanàna io ary mampiombona an'ilay fiarahamonina eo an-tanàna. Dia manana andraikitra amin'izay ny fiangonana, satria zay fiombonana zay adidin'ny fiangonana ngeza be zay amin'izao fiarahamonina misy antsika izao. Dia za manaitra an'ireo tompon'andraikitra samihafa mba hijoro amin'izay le hoe ny mpiarabelon'ireo no nanolorany Kristy ny tenany, dia isika no irahany hitarika an'ireo mparabe ireo, ireo vahoaka ireo hanolotra ny tena ho an'ny mpiarabelona amintsika. Sarotra ny voantsika ao anatin'izao olana mitranga izao hoy ihany i mon père Prosper Ratovimananarivo. Ratsy ny olom-pirenena no mahatsapa fa aza ny firenena ary eo am-pelatana no avin'ny taranaka faramandimby. Misy fanabeazana vilana inina volena manko eto mba amotena ny fiarahamonina malagasy ka mahatonga izao firaviraviana tanany izao hoy hatrany ity mpitondra fivavahana ity. Firosona mafy sy larina kokoa amin'ny olana efa misy ny fitakiana ampahy be maso nataon'ilay olom-bofidy tao Fianaratsoa ireny hoy ny faneho-kevitry père Prosper Ratovimananarivo. Minimikipy manoloana ny olana mianjady amin'ny vahoakany fidy azy ilay olom-bofidy. Efa taona maro nitondra ny mpitondra ankehitriny firenena, saingy tsy nisy vahaolana mivaingana manoloana ireo olana mitranga teto, fa fahafatesana maro lafy aza no mitranga ary tery vaimanta no endrika amahana ny olana, any ka tsy voavaha ny tena fototr'olana hoy ny fanazavana.
Ie, ny any Fianarantsoa ngamba ny tena mahita hoe mandroso zao tontolo zao, de everiko fa amin'ny zava-misy iainantsika amin'izao de ohatrany hoe amin'ny fiteny any Fianarantsoa ny anaovaka azy hoe de mihirigna aleka, de efa mihirigna aleka tsy mahita ny raha koa ka aza mihirigna alao zay manko le fanabeazana ny conscience madio mijery ny zava-misy eo amin'ny fiarahamonina sy ny maharary ny mpiarabelona, de mbola afaka antenaina mahan'izany olana maharary ny mpiarabelona zany indray ve le manda fahatelo, nefa ny ray voalohany aloha efa be deabe raha tsy tanisa ny zavatra hoe fampanantenana samihafa, tena hoe ohatrany hoe mamenatra ngamba ny tanisan'izany foana eto, nefa le zava-misy mihitsy, le zavatra natao mihitsy ny manambara an'le hoe be deabe loatra ilay antsana mampisaraka mpitondra mpiarabelona, de ataoko fa tsy misy olona mihirimbelona mbola heritreritra an'izany hoe hotohizana foana ve zao zava-misy zao. De zay koa didin'ny fiangonany manabe ny olona hoe tamin'ny ady lehibe faharoa moa le hoe mba tsy iverenany ady lehibe faharoa de le hoe ampizay. Manana lalam-pandrena ny Madagasikara ka tokony ajain-drehetra izany. Ampy izay ny fahoriana ianan'ny malagasy ho ihany Ipera Prospère Ratovimananarivo. Mila ajaina ny fandimbiasam-pahefana efa napetraka ho an'ny firenena demokratika satria efa nisafidy izany Madagasikara ho iatrany ity mpamakafaka raharam-pirenena. Niainga tamin'ny velirano izay nandavona sy tsy hita ny fahatanterahany mandrakandroany dia miaina fotsiny amin'ny filazana hoe fa Madagasikara tsy maintsy mandroso. Tsy misy drafitra politika sy paikady mazava ara-toe-karena fa terena fotsiny ny fampandrosoana. Ilay fandrosoana lazaina nefa larana farany maneran-tany Madagasikara, mitombo isan'andro ny tahan'ny fahantrany malagasy, mivaralila sy mandady amin'ny tany ny toe-karena, tsy misitraka intsony ireo zo fototra ny malagasy, tsy misy rafitra antenany intsony raha eto Madagasikara ho ihany Pasteur Edouard Ratsarame. Iresaka koa tsika ny politika n'ilay gouvernement mihitsy na fitantanana amin'ny firenentsika amin'izao fotoana izao. Gouvernement misy ministère BDB eo, ministère ny fahasalamana. Inona no adidiny izany ministère ny fahasalamana zany manoloana ny fiainam-bahoaka? Ministère ny serasera, inona no andraikitra zany ministère ny serasera zany manoloana ny fiainam-bahoaka? Miteny ino, milaza ino? Ny foloany manahoana zany foloany malagasy zany manahoana ny fiainam-bahoaka? Iza no tokony ametraka fanontaniana amin'ny foloan'ny repoblika hoe aiza ny 400 mégawatt? Iza no tokony ametraka fanontaniana amin'ny foloan'ny repoblika hoe aiza ny 400 mégawatt? Foloan'ny repoblika no teny io fa tsy tokotany folo faratapony foloany kay aiza ny foloany kay tsy mametraka fanontaniana amin'ny lehibe any? Aiza ny mampiray gouvernement? Aiza ny parlementaire? Afaka manao besoin ny parlementaire raha foloan'ny repoblika sanatika miteny zavatra ohatran'izany tsy tanteraka. Makaiza ty firenentsika ty araky ny lalam-panorenana ny firenentsika any ka ny solombavam-bahoaka zay natao hiaro ny lalam-panorenantsika dia miteny fa hoe tokony hanao 3e mandat ny foloan'ny repoblika. Ny ACC mijery fotsiny manitsy convoquena zany solombavam-bahoaka manitsaka lalam-panorenana zany miteno devant public ny ACC mijery fotsiny. Nisy fandrosoana tamin'ny fitondrana Ravalomanana satria nanana drafitra sy politika mazava dia ny Madagasikara Amperinasy na ny MAP. Tsy niova anarana isaky ny mahita vahoaka ny drafitra fampandrosoana fa tena voaja ny fanatanterahana asa araky ny teti-bola efa notapahan'ireo parlementaire. Nefa ny firenena raha te handroso dia tsy maintsy discipline ihany no mampandroso firenena. Zay soraka ny président Ravalomanana zay tena mametraka discipline amin'ny fitantanana na ny toko na ny firenena dia tena isorana azy fa tena hainy nametraka an'izany discipline zany. Mety tsy betsaka ny olona mety sy mankasitraka an'izany fa kosa hafa ihany ny tantanana ao anatin'ny fanarahan-danàna ary ny fanarahan-danàna ihany no
ozatra iorena ny firenena hoy izay raha tia hita itsika ialana amin'izany rehetrarehetra zany dia tsy maintsy mamerina ny firenena malagasy ho tantanàna zay tratratratrainy reny manketiny hoe tsy reto mihitsy ho ahitantsika zany tandalàna zany tsy reto mitondra reto mihitsy ho mamerina ny firenentsika ho tandalàna zany vao maikaly ho sarotra lavitra amin'izao zavatra iainantsika rahabola ireto no andrasantsika anatanteraka an'izany. Tsisy fanosony zany eto raha mbola fitsipoka sy ny lalàna no tsy voahaja. Ny zava-misy anefa dia ny mpitondra fanjakana mihitsy no manitsakitsaka ny lalàna efa na hatramin'ny lalam-pandrenana izay nosoratany aza tsy hajainy ho iatrany i Pasteur Edouard Tsarame. Nivoaka tamin'ny fangina ny fianakaviany Irina Judicael izay tamin'ireo tanora namony eny vokatry ny fanampoizinana ara-tsakafo tamina lanonana fankalazana tsingeritaona teny Ambohimalaza ny alahady 14 jona lasa teo. Ireo volana latsaka 3 andro tsy aoriana manjavozavo tanteraka ny zava-misy marina nitarika fahafatesan'olona 20 20 taona Irina Judicael, tanora faharoa 20 maty tamin'ity tranga ity ny 20 jona lasa teo. Tanora efa manana no avy ny ary efa andalam-pahatanterana ny nofinofiny any ivelany Irina no izao nindaosy ny fahafatesana tamika izao hoy ny reniny. Matsiaro mavana tanteraka nefa ny fianakaviana malona ny zava-misy satria na 2 minitra fanginana aza tsy natao ny fitondram-panjakana ho fiara-mioro tamin'ireo fianakaviana. Tsy mahafantatra ny zava-misy ireo fianakaviana ny dopahoriana ka mitaky ny marina sy amoahana ireo tompon'antoka amin'ny tira ray ity. Meo anay marina, meo anay ny anaran'le olona hoe efa matiny anay tsy verina tsony fa mila mahafantatra amin'ny marina izay satria mafy aminay hoe zanakay volavolanay nandritra ny 20 taona nanana ny faniriny ary nanana ny fikasany ho tanteraka hoe efa vita daholo ny projet rehetrarehetra zanako efa andefa vita contrat efa zao dia raha miteraka nareo fanjakana raha hoe mbola miteraka ihany nareo ao ambony ao dia mahalala an'izany hoe important an'ny zanaka zany. Zanakanay efa tokony andeha efa io ny contrat ny zanakanay efa andehanany anaovany projet an'izay zavatra niriny hatramin'izay dia aoka rery fitondram-panjakana mba mangataka izay atanandroa aminareo avoay marina omeo anay ny olona nanao an'izao zavatra fa aza fempenina le izy tena ankizy manana ny avenirany daholo ary ankizy entre 18-28 ans zany daholo le ankizy tena marary le firenena tena marary misy ny raha dia nampalahelo kely koa hoe tsisy na deuil national ary mba hoe firy ny olona maty tanora daholo ho avy ny firenena tena tsisy na hoe fanginana 2 minitra tamin'ireny fahavoazan'ireny hoe fanginana 2 minitra mba hoe ho fisaonana kely tsy nisy zany tena malahelo izay. Nanaitra ireto fianakaviana ny arambona ihany koa hatramin'ny androany ny fihetsiky ny fianakaviana ilay tovovavy tompony tsingeritaona. Hatramin'izao mantsy ade tsy ny lohbava na ny alatsiny na nitondra ny teny fampiononana fotsiny azy ho an'ireo manamanjo. Tena zavatra mahagaga anay normalement tokony alatsiny na dia le ray aman-dreny le kiala kely ary dia tsy mba misy hoe fialatsiny betsaka loatra ilay ankizy maty na dia mba hoe mialatsiny re tompoko fialatsiny marary nge le izy tena marary tena dia hoe iny mba mialatsiny re na dia le ray aman-dreny ataoko hoe tsy afaka le zanaka ao dia mba ianao mialatsiny le ray aman-dreny fa dia tsisy tena mampalahelo ny azy tsy hitanay hoe iny le fenoasina fa tena marary ao izay aloha tsy mahita an'izany hoe 7 andro izay nitao fa tena tsisy an'izany mihitsy mba mialatsiny reto mialatsiny amin'ny fianakavian'ny maty tsisy mihitsy zany tsy fantatra hoe atraiza zany ny fiatran'ny fisainan'ny olona mampalahelo tena mampalahelo raha ohatra zany mba toe-tsaina ray aman-dreny raha ny ianao zany ny vohatra zany dia manahoana ny position anao averan'ny olona hafa. Niakatra fitsarana omaly ity raharaha fanampoizinana ara-tsakafo teny Ambohimalaza ity voasakatsakana nefa ireo fianakaviana manamanjo raha tonga teny an-toerana tranga izay mampiayay azy ireo amin'ny mety tsy fahafantarana ny marina momba ity raharaha ity. Dia le olona le nitsaraina tao olona hafa fa tsy le olona le tamin'le voatoana tao anatin'le anankivaly tamin'ny voalohany zany fa olon-kafa fa reny hoe mbola ny tamin'ny dia olona hafa nitsaraina tao dia tsy mahazo idirana mihitsy tsy mahazo tsy fantatra mihitsy zany momba le izy hoe ahoana sy ahoana momba le toy an'le izy nefa izay mba dia halala ihany mba ohatrany ahoana sy ahoana toy an'le izy.
efa nivoaka zany le izy de hoe resaka hoe cyanure le resaka le pozina le natao tam'le izy de hatreto aloha zany mbola tsisy olona hoe tafavoaka hoe velona fa raha tsy zany de efa ao amin'ny réanimation daholo raha tsy maty zany a de marary be daholo zareo hatra am'izao tsika miresaka zao zany mbola misy marary mafy ao tsisy tafavoaka velona mihitsiny de mitaky koa zahay mba hahafantatra ny marina hoe ahoana ny marina momba an'le izy fa le marina tena afenina loatra le marina am'le izy aiza avy ao anatin'ny firy semaine zay mbola tsy fantatra foana inona ny tena marina ahoana marina fitsarana afenina rehetrarehetra secret olo le izy mba malahelo ihany ny olona satria mba manana matiny Ratsaifina ny ampitsony hitrangany ilozany niditra hôpitaly Irina nitondra ny alahelo ny momba ny fandraisana ny tanana azy tao amin'ny hôpitaly ny fianakaviany mpianatra rano nandray an-tanana ny marary nambara ny fianakaviana fa tsy zarizary tanteraka ny fandraisana ny tanana ny Judicaël ka nitarika hatramin'ny fahafatesany tsy marina ihany koa ny filazana fa mamem-paona ny fitsaboana ny marariny fa nasaina ny vidy fanafody hatrany izy ireo pitsopitsony no tsy nalo vola de izy ny teny satria teo aminay reriny izy reriny conscient tamin'ray chambre taminazy izy reriny matsiaro tena de teo aminay rery izy no ny teny hoe zay ozy izy efa nahita professeur na voafahan'le olanyity fa efa tonga rapitsony fanafody de ny andro moa zay ny alakamisy mbola tsisy fanafody tonga zany de ny somary fa ny tonga le hoe B12 de ny andro zay de nefa zay mbola ampifilafilainy ihany amin'iny ohatrany hoe tsy soratany amin'le ordonnance le izy fa lazain'le pharmacie hoe tsisy de ny fanafody le karazana ohatrany hoe pitsopitsony vitamine seringue ohatr'izay no azo gratuit tao amin'ny hôpitaly fa ny ankoatran'izay mbola ataony mividy nisy fotoana zao le anadiovana le vavan'iny iny ny ilaina maika de nefa lazainy zareo fa tsisy le bétatine verte de izy nenay izy efa tena conscient efa tena hoe ça va efa manaiky izy amin'ny lohany efa tena hoe ça va fa ny problème an'le izy zay tsy azonay hoe tsy mahazo omena rano le marary de nefa nisy fotoana zay ohatrany hoe natao volo kely de le stagiaire reriny teo de nanapa-kevitra izy hoe asiana sondy any amin'ny oriny de iny nitsofohan'ny rano sy ny sakafony nefa raha normalement tsy afaka misakafo le marary tamin'ireny tany voaloha mbola tsy voaray tanana ny fanafody sy ny fitsaboana amin'le aretina mihitsy ohatra zao ohatra tapaka ny jiro de misy an'le oxygène iny hoe potserina tokony hoe efa conscient amin'izany daholo ny stagiaire ny infirmière nefa zay raha miteny anazy hoe tsy tokony pihana very izy tokony de zareo indray mantany ahoana fanapihana ny oxygène io zay aloha voalohany indrindra nefa ameny zareo hoe reo mandray atanana an'le marary ireo stagiaire ireo le fitsaboana teo aminay zany tena tsorina fa tonga de hoe tsisy ninina fa juste hoe fitazomana an'le haine fotsiny hoe tsy sepitra de atsofoka ny oxygène fa tsisy traitement hoe afahana mivoaka amin'le aretina singa mahery vaika tsy fahita anaty sakafo sy tsy fahita amin'ny vavon'olombelona no fantatra fa nitarika ny fanapoizinana ka nafatesan'olona 7 raha nivalin'ny fiteliana ireo singa tao anatin'ny vavon'ireo marary raha ny fanazaviana avy amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana miandry ny fivoahana amin'ny marina makasika ity raha ity ny fianakaviany Irina Judicaël ary miray feo amin'ireo ray aman-dreny sy fianakavian'ireo namoniany rehetra nametraka fitorenany anivon'ny zandarmerie ireo ray aman-dreny 5-30 mivondrona mitaky ny rariny sy ny marina miantso ny firaisan-kinany rehetra izy ireo ahitana ny vokatra sy ho fampiarana ny lalàna amin'izay navandoza Manan-kera vetrany araka ny toromarika avy amin'ny filohan'ny Repoblika ary nakatoavin'ny filan-kevitry ny minisitra ny fampitana mbava momba ny circulaire fampiarana ny TVA 20% amin'ny zanabola ampiarina amin'ireo mpindram-bola eny amin'ny banky nambara tao anatin'izany fa tsy ho voakasika ireo olon-tsotra sy ny microfinance tsy vitana mbava fotsiny ny raharaha mahakasika ny fiainam-bahoaka tahaka izao fa mila didy fampiarana ho ny teo anivon'ny randrana syndikaly androany tsy mazava ary mila fantariny rehetra ny tena votoatiny hoy ny fanamafisany miandry zay hoe avoay aloha le didy fampiarana satria isika eto amin'ny tontolo miasa zany efa ny zavatra anankiray iseo le tam'le fisondrotana karama le namoahana didim-pitondrana misy formule matematika de isy formule matematika koa ve zany ny didy fampiarana amtia hoe iza marina ireo faritana voafahatra ao tsara ve hoe ny mpiasa amin'isan'olona izy
fa izay miandry an'izay tsika rehetra am'izao fotoana zao a satria raha vao sao de satria fa zay fa iainana foana le hoe tenenina le izy a fa hafa no mivoaka ny anatin'le didy fampiarana rehefa aveo a satria fa rehefa nitsiraraina ny iaran'le izy ery amin'ny banky ery a tokony ho hita zany aloha angiakainga antsika hoe inona ny faritana tsara fe reto daholy a ireo tsy iaran'io eto io fa raha vao atao sapy be masina ohatran'izany a de mbola nafitenenana zany hoe particulier manahoana fa nendray zany mila hitany mihitsy ny mpiasa mitrosa tokony soatina mazava ao mihitsy ny mpiasa mitrotra ohatra hita mity am'izay a mandry ny saina mpiasa hoe tsy voakasitra zany na tiana na tsy tena tsy maintsy fitraiky ny goavana amin'ny fiainam-bahoaka indrindra ny mpiasa tsy miankina sy ny mpandrara ity fanapa-kevitra ity ho an'ny mpiasa aloha mazava loatra tena rehefa mandrangaranga an'izay ny mpiasa am'izao le hoe sitona ny volany a any am'le arotsaka any am-banky isaky ny farany volana satria tsy misy tsony zany ilaina n'lay le banky iny atria aloha raha mahatonga ny mpiasa manaiky an'le betra ny ahafahana mindram-bola satria ny karama tsy mahavelona mihitsy n'zany tsy ahafahana manao nin'inona dimy andro folo andro de lany de ino mba ilaina le sambola de misy mba mivaingana kely anaovana ividianana zavatra nanaovana trano na ohatran'izany anaovana andoavana ny volony akola ohatran'izany ho an'ny mpandrara mazava loatra tsy maintsy voakitika eo an'io ny mpandrara rehefa fandehan'izao a nefa isika zay no endrasan'ny mpandrara malagasy hoe ahoana no tohana enti ny fanjakana mba hahafahany zareo a mahazo manao crédit any am'ireny banky reny de hahafahany zany a mba manitatra ny fiarikarenany potika ny tontolony asa eto Madagasikara hoy ny fanazavana vokatry ny fanapa-kevitra tsy matotra sy tsy vita fanadiadiana sarotra araka izany no anantena fampandrosoana amin'ny fakana vola amin'ny vahoaka izay efa miaina anaty fahasahiranana fa lay mamperitreritra hoe fanapa-kevitra ohatrany hoe tsy tena vita fanadiadiana tsara ohatr'izay foana ny zavatra hita zao no manahirana kely mahatonga atsika am'izao fotoana zao hoe tena potika ny tontolony asa tsy hitanao mihitsy hoe fakana vola no maimaiky fa tsy hita mihitsy ny fisinotan-karama reo tsy misy akory nefa ny fakana vola mpiasa ny vidim-piainana miakatra be am'izao fotoana zao tsy hita miara-mijery tsika de izay hoe eritreritra ve tsika hoe androso tsy possible zany zao iny no niseho efa tany matony nivoaka tany amin'ny loi de finance izy efa nandalo tompona andraikitra betabe zany voalohany aloha ho any zareo misolo-mavambahoaka sy ny an'lo olona makakagaga hoe Madagasikara mpitondra zany am'izao mieritreritra hijery ny fampandrosoana nefa fakana vola any am'le olona indray zany olona ampahanao fandrosoana indray no iazakazana zany ohatrany hoe mameno hetra zany any vola alefa makany fanjakana zany hoe mampitombo ny vola makany amin'ny fanjakana zay ve le hoe mampandroso sa hoe amenona ny le fanaovan'ny fanjakana ny fandaniny mandeha mitety faritra eraky zay ve le antony izy raha tsaivony ny rejo alasa teo no fotoana no tondron'ireo banky fampiarana ity TVA plus sanjato ity saingina emitra noho ny fangatana nataon'ny foibeketry zany ka niandro izao fanapahana avy amin'ny gouvernement izao mena amban'ny vahony fahantrana lalina ndraiky amin'ny 20 sanjaton'ny malagasy raha nitatitra ny banky iraisam-pirenena tsy niponina ndreny vohitra ihany no sahirana fa miaritra ny mafy ihany koa ireo mpamokatra sy ny tantsaha na antanàn-dehibe na ambany vohitra da samy mividy vary amin'ny vidiny lafo ary samy miaina tsy fandriam-pahalemana amin'ny mavaivay tsy hita intsony ny sokajy afovoany fa na manan-karena na mahantra fadiranovana tsy hita intsony izay amaritana ireo olana sy ny fahoriana iainan'ny mponina any atsimo andrefana hoy ny ben'ny tanàna teo aloha atany amin'iny faritriny mitovy foana le fasika na tantsahana na tesam-panjakana mitovy foana iakoby am'izao fotoana zao zany miasa andoany de hoanina andoany fa tsy misy hoe miasa andoany hoanina rapitso fa raha vo tsy miasa anao mba ihany defa fijalena anjany porofon'izay makasary anareo gazety jerevy mipebaka ny loanaka fa lasa miamahia miahatsatra olona 25 ans defa skelety misisa lasa taolana fotsiny fa tsy misy loto satria zara mbamanaka mihinana indray mandeha ao anaty am'izay anykotrany fa tsy mba minafia dikan'izay mahanka izy ny ataontsika hoe mifidiram-bola tsy misy karama ny tanona
de fa io fokarombony misy fotoaka dikan'izay zany efa kila fihinana izy mahita amity zay mitavana izy nisy fandripareny rehefa loana ny kilo izy oabolandrazy mivezivezy zay vany ny taloha tsy maharitra mandeha fina zany hititrangany tsy fandriparenana na ny filipina omby na ny famolena eny antsy na ny re manao kasoma reny mivofotoana zao no tena famotsara sanamo tonga anabasa efa manafika ao anaty tokantrano le olo am'zofotoana zao le badifitoro ka raha misy am'zovozy atao tsisy mamonjy atao regny dikan'izay crise totale etymatanasika tokony ahay anaiky ny tsy fahombiazany ireo mpitondra ka iverina ny databatra boribory ifampidinika amin'ireo manan-kevitra anavotana ny firenena hoy hatrany lehibe ny tanàna teo aloha azady mijaly ny malagasy amin'izao hoy ny fanamafisana rehefa tsy anaiky ny fampidinika ny mpitondra dia farafaratsiny mba miaino ny feon'ny fanoerana hoy hatrany ity be ny tanàna teo aloha tao amin'ny faritra atsimondrefana ity ndra hoe nifirenan'olona tabatra azo atao mifampiresaka nankavisana vanana ianao samy tsy masoan'ny firenena ohatra ny fotony manga anankiray atena manga samy mana ny sambana samy mana ny antokony fa manao manga rehefa dikan'izay fampatosoana ny Madagasikara tsy anavana ary au contraire ianareo fitondram-panjakana iny lehibe fa iny mahitanareo ny zavatra tsy mety eto firenena fa iny lehibe marenina sy jamy no mahatonga antsika mampivary lavo hoe tsy mety tsy minamanao nefa ny namanao ihany le mamandany teo eto dia milaza aminao monsieur le président tsy misy olo mamandany teo fa leo kaikinao ny mamandany teo tsy tonga ho azy hoy ity be ny tanàna teo aloha ity ny fomba fitenenandrazana hoe ny hevitry ny maro no mahatakadavitra tena mila ny hevitry ndrehetra ny olona mitranga izao sahirana ny malagasy ary efa tonga amin'ny fomba fiteny hoe mifampihinana satria na ny fiarahamonina nanjakany soatoavina malagasy hatramin'izay efa tsy tazaraintsony amin'izao fotoana vokatry ny fahantrana sy ny fahasahiranana hoy hatrany ny fanazavana Tantsavokoa no mandrafitra ny fiarahamonina anatin'ny komina Lakamisy Fenoarivo. Mivoatra tsikelikely ihany koa ny tanàna, mitombo ireo mponina ao an-toerana. Mila manaraka izany ny foto-drafitrasaka iompana ny asa tanterahina. Laram-pamiana ao anatin'izany ny fanamboaran-dalana, ny famotana trano sekoly, indrindra ny fanitarana sy fanamboarana ny tsena. Ny asa tena maika zany zao ny ety aminay dia ny lalana izay mampikaikaiky ny olona satria efa ho avy indray fahavaratra afaka volana vitsivitsy eo dia mitaraina ny olona io ihany koa efa nampanantenaina moa nampanantenaina ny vahoaka dia tsy maintsy rosony zay ny voalohany io ihany koa ny lycée zay efa ny orina kely fa ny ato no ny antony arabola dia zay koa ihany koa tsy maintsy ho ezahana tsy maintsy ho vitaina mba ahafahan'ny mpianatra satria ny mpianatra zany zao dia hiditra terminal ny première zay afampanadinana teo dia eo amin'le salle de classe mihitsy no tsy maharaka dia etsonay mpamatsy vola ihany koa sy ireo malala-tanana zay afaka manampy amin'izay lycée amin'ny sehatry ny fampianarana ny ankizy zay dia io ihany koa moa ny tsena zay ataontsika hoe mampalaza ny Alakamisy Fenoarivo moa ny tsena ny eto aminay isaka Alakamisy ny tsena rehefa manomboka mandeha eny amin'ny arabe ny mpivarotra rehetrarehetra noho ny fitombon'ny mponina dia eza ihany koa zay natateraka foto-drafitrasa mikasika ny tsena mba ahafahan'ireo ilay mivarotra moron-dalana rehetrarehetra ireo anara-dalàna hiditra ny anaty tsena amin'ny antom-piveloman'izy ireo. Tsy afa misaraka amin'ny fampandrosoana ny fotony fandoavan-ketra na risarisan'ny mponina ary efa manomboka miverina tsikelikely amin'ny fandoavan'izany mitaky tamberina ndraiky zany ka tokony masoana anaty asa satria ny araka ny vaovao nilatsaka eno tamin'ity herinandro ity dia naverina amin'ny commune ny fakana ny hetra 2022 23 24 dia mbola azon'ny commune atao tsara no misitraka an'izay hetra zay fa ny année 2025 no fanjakana no mandray azy tena manampy be dia be eto anivon'ny commune mihitsy ny resaka hetra ahafahana mampandroso ihany koa satria ny olona zany dia miandry an'izay tamberina ndraikitra zay amin'ny fandoavan-ketra
ahafahana manatanteraka nireo fotodrafitrasa sy ny asa zay vinavinaina ho atao eto anivon'ny commune indrindraindrindra ihany koa ny sosialy fa teo somary ny salasala ny olona satria arak'ilay lalàna vaovao hoe tsy maintsy any amin'ny centre fiscal no aloha ny etra dia narisarisa ny olona zany nandoha etra fa ankehitriny any kosa dia ataoko fa isitraka an'izay fampandrosoana zay ny vahoaka amin'ny alalan'ny etra dia amporisihana isika vahoaka rehetra eto anivon'ny commune lakamisy Fianorivo mba andohan'izay etra zay mba ahafahantsika manatanteraka nireo vina napetraka rehetrarehetra. Erimbola teo amin'ny fitantanana ny tanàna ny commune ambanivohitra lakamisy Fianorivo ny ben'ny tanàna ao an-toerana. Ny ompana betsaka tamin'ny fandaminana ny raharaha anatiny indrindra ny resaka fitantanana no fitorana ny asa nandritra izany. Tsy vitsy anefa ireo asa vita ny fantoka tamin'izay marary ny mponina indrindra ny asa sosialy samihafa ny antefa tamin'ireo mpianatra mpanala fanadinana sy ireo tantsaha. Naneo ny atezerana ireo mponina amin'ny fokotany tsy afaniko distrika ny Tuliara manoloana ny fanohizana ny orinasa base Tuliara ny asany. Nandritra ny fotoana ela ny andro vahaolana sy fahamarinana mponina saingy toy zary fakana tombona amin'ny fahanginan'izy ireo ny navaly manam-pahefana raha ny fanazavana. Mitaraina koa ireo mponina fa tsy noenon'izy ireo ka mahatsiaro izy ireo fa tsy misy rafitra azo ny anteherana hiaro azy ireo sy ny taniny. Nanambara moa ireo mponina fa raha mbola atao ambany zavatra ny feon'ny mponina sy ny zon'izy ireo amin'ny taniny aviny dia mbola itoy ny olona nakaya mafy ny fanoherana. Zahay tsy manabatabo raha tsy magnino andreo fa magnotany ino antodianareo amin'ny faritsy amin'ny tany ka misy anay atoitoy. Tsy mamaly ireo fa afaka avao reo tsy miboaka agnaty tragno avao. Molianareo fa tsy taninareo atoy andikadikanareo. Zay gn'antony nataonay amindreo teo tamin'ny lianiky teo. Tsy miteny moa reo fa mivotroka ao anaty trano avao tsy mivoaka. Barazevanay laleo mi barazy lala io tsy ombanireo. Upoteinay tomabilindrozy reo roanay. Lafa i magnaminay aty mandika io rahanay barazinay io. Zay gn'antony isakagnanay baseano fa sy mahity reo. Poteinay tobily io laoriako. Zao François Voriano commune rurale Tsansia fokotany Tsansia manao zay resaky zay anterivia ato. Uruanay io tsekenay base. Filane ko base ya ko manahira talana kay. Kala reo pulpul mga tiro entsak reo. Pazafa sa fanya kan tiasa. Aku reo tsy mga tuba marefa. Mialatsin zafa la mga tiro mato ndato reo uruanay. Ampy izay ny fampanantenana pokaty manoloana ny ady amin'ny famondrobana ny arenan-kibonitany. Raha mbola manampy tsofina amin'ny antsoantson'ny vahoaka ny fitondrana dia miantoka tanteraka ny fomba mivantana ny famotena ny ho avin'ny firenena ho hiatrany ny fanehoan-kevitra. Mety sy fanantenana vaovao mponina Gaza taoriana nandraisan'ny vondrana Europeana sy Israely fanapakevitra iombonana anamora ny fidirana sy fizarana fanampiana maolona any an-toerana. Voafaritra mazava ao anatin'ny fifanarana ity ireo teboka fidirana vaovao atokana hanampiana ny famatsiana sakafo sy fitaovana ilaina amin'ny fiainana andavanandro izay tena mbola manahirana ankehitriny noho ny fepetra entitra sy ny ady mitohy. Raha tanteraka amin'ny antsipiriana izany dia antenaina amin'ny fahazony ireo fanampiana miditra malalaka kokoa ary ena amin'ny fahaseranana amin'ny fidirana ireo kamion mitondra entana izay tena mitakiny ireo mponina sy ireo fikambanana tsy miankina hatramin'izay. Voafaritry ny fifanarana fa hisokatra ny lalana vaovao any avaratra sy atsimo faritra ahafahan'ireo kamion mitondra malalaka ireo sakafo sy fitaovana ilaina. Tanjona lehibe ny anampiana ireo mponina tratry ny fahantrana sy anohanana lalina taoriny ny herisetra naharitra volana maro. Hatramin'ny nanomboan'ny fanafiana tafika Israeliana dia niaritra sedra sarotra ireo fikambanana tsy miankina sy ny firenena mikambana tamin'ny fitondrana fanampiana. Amin'ity fifanarana vaovao ity antenaina fa ahazo fahafana bebe koa izy ireo ary antoka ny fiarovana ireo mpiasa izany. Eo koa ny fanarenana ireo fitodrafitrasa simba sy mety hisokafa ny lalana fitaterana avy any Jordanie sy Egypte anamorana ny fidirana ireo fanampiana. Nanambara ny firenena mikambana fa afaka nitondra solika manodidina 5.7 litatra ny alalby lasa teo famantarana fa mety miena tsikelikely ny fanakana napetraky Israely. Mitondra fanantenana kely ho an'ireo mponina antapitrisa ao Gaza ity dingana vaovao ity na dia mbola ina aza ny mety avoasakana ireo fanampiana noho ny zava-misy ara-politika sy ara-tafika. Ankoatr'izay nametraka tolo-kevitra ampitsahana vondromaikana ny ady mandritra ny 90 andro i Israely. Mananteny izany ho fifanarana maharitra sy fiatoana tanteraka ny fifandonana koa ity firenena ity.
Na izany aza maro no mbola manahy fa mety hijanona amin'ny fanambarana antsoratra fotsiny ihany izany raha tsy misy ny fanatanterana amin'ny antsipiriany. Tsy ampiarina avy hatrany ireo fepetra ireo fa mbola mitaky fanomanana sy fandrindrana mandritra ny andro vitsy ho avy. Nanapa-kevitra anohy ny fanohanana ara-tafika any Ukraine ny États-Unis. Taoriny fifampiresahana teo amin'ny Donald Trump sy Vladimir Zelensky dia namerina ny fanampiana ara-miaramila États-Unis. Araka ny vaovao farany dia hanomboka amin'ny fandefasana sistema folo amin'ny misily patriote izany fanohanana izany, fitaovana fiarovana amin'ny fanafiana anabakambaka taon'ny Russia. Raha tsy ahivina dia efa nisy fifampiresahana ara-diplomatika teo amin'ny Donald Trump sy Vladimir Zelensky tamin'ny taona lasa, saingy nefara tamin'ny korontana sy fifandirana izany. Ankehitriny anefa miova endrika ny toedrara satria vonina indray États-Unis ny hanohana ara-tafika sy ara-pitaovana ny Ukraine amin'ny ady amin'ny Russia izay mbola mitohy hatramin'izao. Tsy États-Unis irery anefa no misehatra fanambarany Zelensky ihany koa fa hamatsy fitaovana ny Ukraine i Allemagne sy Norvège. Manoloana izany rehetra izany, maro amin'ny olom-pirenena maneran-tany no misalasala sy mametra-panontaniana lalina manoloana ity ady lavareny ity. Misy ireo manontany amin'izay tena tanjona amin'ny fitohizany fifandonana, iza ny tena mahazo tombona amin'izao ary inona ny marina azon'ny Ukraine amin'izao ady izao. Ny sasany milaza fa fitadiavana tombotsoa ara-barotra sy ara-politika ihany no mahatonga ireo firenena tandrefana hitohy hanome fitaovam-piadiana, fa ny hafa kosa mino fa ady ho amin'ny fahafahana sy fiarovana sistana ny tanjon'ny Ukraine. Mbola tsy misy valiny mazava amin'izany rehetra izany, fa ny zava-misy dia mitombo hatrany ny herin'ny ady sy ny isan'ireo firenena miditra an-tsehatra raha mbola tsy hita ihany ny lalàna makany amin'ny fandriampahalemana maharitra. Firenena tena hitodia mpifundra monina maro ao Eropa i Royaume-Uni na dia tandindomindoza aza ny fiampitana amin'ny sambokely manaraka an-dranomasina. Anakanana ny fifindra-monina tsokosoko dia ampiatra tetikasa andrana vaovao i Londres sy Paris. Hosamborina sy averina ny Frantsa aingana ireo mpifindra-monina tonga amin'ny sambo madinika. Hotakazana kosa isaky ny olona iray averina dia isy olona iray hafa avela hiditra ny Royaume-Uni amin'ny fomba ara-dalàna sy amin'ny alalan'ny fiara na fiaran-dalamby raha ny fanazavana. Raha izany, ity drafitra ity dia miankina amin'ny fitsipika hoe iray miverina amin'ny fireneny iray avela miditra. Olona mbola tsy niditra ny tsokosoko tany Royaume-Uni no raisina raha ny fepetra tsy maintsy arahana. Izao fepetra izao dia natao ho fampitsaharana ny fitombon'ireo sambo mitondra olona miditra an-tsokosoko any an-toerana. Hatramin'ny volana janoary tamin'ity taona ity dia manodidina ny 1,000 ireo olona ny ampita tsokosoko tamin'ny ranomasina Manche, ny tombo 27,100 raha hoanina tamin'ny herintaona. Misy amin'ireo mpanao politika any Royaume-Uni no manome tsiny mivantana ny Frantsa noho ny tsy fisiany ny fepetra entitra. Vokatry ny Brexit anefa izao zava-misy izao, hoy ny filoha Frantsay Emmanuel Macron, satria nanomboka tamin'ny taona 2010 dia tsy misy intsony fifanarahana momba ny fiara fifindra-monina mampifandray amin'ny vondrona Europeana. Tsy misy intsony ny lalana ara-dalàna ho an'ireo maniry findra-monina ary tsy misy rafitra mamerina azy ireo ho rahatratra. Manimba tanteraka ny tokony homeny Brexit ny zava-misy ankehitriny, hoy ny filoha Frantsay, izay nanamafy fa ny fahombiazan'ity fifanarahana vaovao ity dia miankina amin'ny fiarah-miasa sy ny firaisan-kina Europeana amin'ny alalan'ny fifanarahany Dublin. Ny antso ho an'ny fiarah-mientana ireo firenena Europeana moa ny filoha Frantsay, ka nilaza fa mitaky fiarah-miasa amin'ny Espagne, Italia ary Grèce mba hiverena ny fifanarahana miasa ara-dalàna. Hatramin'izao anefa dia mbola tsy nambara mazava nisan'ireo olona mety ho tafiditra amin'ity drafitra fifanakalozana isan-kerinandro ity. Nokian'ny Médecins Sans Frontières ity fifanarahana ity, izay ambarana fa tetikasa tsy mitombina sy mampidi-doza. Nandositra ny ady goavana sy herisetra tamin'ny firenena ity tovolahy avy any Birmanie ity ho any Bangladesh. Nentiny tanaty arina ary nolanjainy antsoroko ireo aman-dreny malemy ka tsy mahavita mandeha intsony. Nanao dia lavitra mirefy 720 kilometatra namakivaky Avona, Lohasa, ny aina anohanana nandritra ny 7 andro tsy ankiato izy ireo. Tsy dia vokatry ny ady ihany nanavotany tena fa fitiavana ireo nahita masoandro. Dia de Los Muertos no iantsona ny fetin'ny maty ao Meksika. Mandritra izany dia manao karnavana lehibe amin'ny etoandro, manatitra voninkazo sy manaingo ny fasana ary manao fisakafoana eny am-pasana.
Amin'ny alina kosa dia mitotorepika mandramaraina ka mamoaka faty vitsivitsy atambatambatra sy ampanaovana fitafy mampatahotra ary apetraka eo amin'ny seza voahaingo. Ankoatr'izay dia antsoina ny fanahin'ireo maty mba hiaraka hifaly ary tonga ireo fanahy ireo amin'ny fiseho samihafa amin'ny alina ka manodidina ny toerana misy ilay antsoina azy. Samihafa ny zavatra miseho, ao ny amin'ny alalan'ny olona manao akanjo fotsy mampatahotra na manaloka mainty toy ny aloka na miseho toy ny afo mitsilopilopy, ary misy tsy miseho fa amin'ny alalan'ny feo toy ny zavatra mikorotana na feon'olona monomonina na feo mitomandy. Manao saritava mendrika karana misy anaran'ireo maty sasatsasanyireo mpanao fety mandritra izany sady miorakoraka amin'ny feo mampatahotra no mametraka labozia amin'ny faty tsirairay. Nalaina avy amin'ity fomba ity ilay sarimihetsika mitondra ny lohateny hoe Coco. Fomba nafoky iray ao avaratry Thailande ny fanindronana vy maranitra 250 isa. Toy izao ny vavan'ny lehilahy iray vao mahazo ny vavy toka ny mpanan-karena amin'ny andro ampakarana azy ary tsindrona tokana ho an'ny vehivavy raha hanaiky anambady ny natoka ny mpanefoefo. Izay mahavita izany ihany no mahazo vady mpanan-karena. Avela eo mandritry ny ray na 4 andro ka tsy mahazo misakafo na misotro. Raha ny antony dia mila marary kely vao mandova fa tsy mamatam-bonina fotsiny. Araka ny fitantarany mpiandro doany ao Mahajanga dia mananjina ireo amalimbandana 3 metatra eo ny halavany monina amin'ny fariny filoha eo aloha Philbert Tsiranana. 20 kilometatra miala mianavaratra Tsinanana ny tanàna ny Mahajanga, miala avy eo amin'ny seranam-piaramanidina Mboviny misy azy. Enondry, potomofo no sakafon'ireo amalina. Ahitana trondro toy ny kapitaina sy arpa ihany koa amin'ity fary ity. Misy olona isehoan'ireo amalina ireo ary misy tsy isehoany rehefa mizara enana mofo aminy. Raha ny fanazavana, raha toka isehoany ka mivoaka ao anaty rano ireo amalina dia ahazo izay angatanao ianao. Misy ny olona sendry izany ka tonga manatitra fisaorana toy ny hena manta sy mofo ho an'ireo amalina ireo. Misy ihany koa ny manatitra lamba mena sy fotsy amin'ny toerana io rehefa azo ny zavatra nangatany anehoana izany fisaorana izany. Marihana fa tsy nisy amalina tao taloha fa nisotro rano tao amin'ny fary io ny ombon'ny mpanjaka Andriamandiso Rivo ka latsaka ary maty tao ilay omby. Tsy nalay mpanjaka ny fatin'ny omby io fa navela ny levina tao ihany. Rehefa nivadika ny taona dia nisy amalina tsy fanta-piadiana nanomponenana tao amin'ny fary io.